Araky ny fanambarana izay efa nataon'ny tafita dia tsy azo anatanterahana famorim-bahoaka miendrika politika ny ao anatin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Raha saika ny alarobia avy izao tokoa no anatanteraka hetsika eo anivon'izany toerana izany ny antoko MTS izay tariny Andriamatora Lauratsiraka dia nafindra toerana ao amin'ny kanja maitso Antsahamanitra indray ny fotoana izay neritreretin'izy ireo tanterahana. Nakizaka eny Antsahamanitra ny lanonana izay nokasain'ny antoko MTS ho tanterahany tao amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny alarobia 20 Novambra ho avy izao. No mariany teo anivon'ny MTS kosa fa ny tapakandro maraina no anatanterahana ny Kongresy Nasionaly ny antoko etsy amin'ny Espace Mongote Andrefanambojanahary. Ny antoko MTS dia manaja ny soatoavina republikana zany dia nanapa-kevitra izay vavadika ao amin'ny Antsahamanitra zany ny lanonana. Fa mariako fa ny Kongresy ny MTS zany dia atao Mongote manomboka ny maraina zany amin'ny larobia amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 Kongresy ny MTS manerana Madagasikara mihitsy zany no avy eo ny solotena ary dia ny hariva zany ny lanonana ho fankalazana ny tsingeritaona fahatelo ny raha ny fikambanana malagasy ity fihavanana amin'ny antoko MTS zany. Dia ny lanonana ny hariva moa zany dia efa fantatsika fa misy zany mpanakanto izay natsoinay hanafanana izany lanonana zany ny Tsiliva sy Black Nadia zany rahapaly aminay zany no zany tsingeritaona fahatelo zany dia ao Antsahamanitra zany no itotorepitsika miana. Ankoatra ny raharaha anatin'ny antoko MTS dia anisan'ny nodiniana mandritra ny Kongresy Nasionalin'ny antoko ny momba ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ny taona 2024. Amin'io ihany koa no hamoahana amin'ny fomba ofisialy ny kandidat izay arosin'ny MTS amin'ireo seho-mpifidianana samihafa izay ho totosaina amin'ny taona 2024.